ilay biscuit ankafizako ny Saint Valentin manolotra ho anao. Tritrivatsika tantara mitoy nosoratany Nariel. Novelominy Gina Christophe Labeage manana Nzaka Randry miaraka amin'ny Vony sy Clara. Mandray feo Ero Tarazafindrazaka. Mandrindra ny lafin'ny teknika Zo ary manana Mana Tontosa Tapaporoana. Andro faefatra. Dia mba efa nanahoana reto zany reny solato zany tena efa tsara izy ao ka zany aleo entina any amintsika izy dia any izy nitsapony ka inona moa ny olana amin'izany raha mety izy sa hoana ry solo Tsy maninona mihitsy raha tsy manahirana anareo ka. aleo aloha izany moany ka dia izy mihitsy nantaniana vinavinantsika eto izany fa ndraindray ny trano saikany lozany mba tianiko. marina tokoa zany tsy maintsy izay tsarotsaroany marary moa ny atolotra aziko. tonga siko ty mandrosa ato no misy azy. Ndao ary tario ny lalana. Ay tonga nareo neverika fa finona rety hitany masoko. Tonga izay ry neny dia hody amin'izay tsika. Vola fanga tena vola zany ny reniny solo tsy na posiko marina. Ary efa mifakalalaka ianareko inona indray moa izany nazambarana koatrany hoe ary neny atao tsy miteny mihitsy sa tsy faly no hody. Falika ahoana moa no tsy ho faly na dia hoe izay efa nialana tao an-trano tao izay ihany aza. Falika resaka izay andro ny tsy fantatro hoe ahoana ny manjo azy ihany. Ay misy sakany ka tsy maintsy amonjy ny akaniny ihany zany ny reniny zeko. laingandreo moa izany fa any aminay tsika eo ndry tao mangano any indray ry tony feno loatra ny foko aleo aloha hody any an-tranoko. eny ary rehefa matanjaka moa dia makany eo. dia teny fotsiny dia alaiko any an-trano Hitanao ve le vaovao tamin'ny fahita lavitra tamin'le famonotena teny amin'ny tetezan'ny Tanjombato Maliny nampalahelo be le reniny ka za zay eto ampamakina ty publication Facebook ty mihitsiko ity jereo ane hoe mpifankatiro niara-maty namonotena teo amin'ny tetezana Tanjombato. Ny iray efa tafiakatra tanety ho atoandro io fa ny iray kosa mbola eo an-dalam-pikaroana ny mpamonjy voiny. Raha ny vaovao azy dia mpifankatiano raraindray aman-dreniny izy ireo. Ny iray no nisisika hamontena ka rehefa tsy nasakana azy ny ankilany dia tapa-kevitra ny nanaraka ny diany ihany koa. Tena mba lalina koza ny heron'ny fity zany tena adaly zany ve no mba vahaolana. Mahery ane io fitiavana io avitan'ny zavatra tsy takatry ny saina. Dia rehefa maty izy dia manantena fa hoe afaka ifankatia malalaka ve? Sary tsy misy afaka namalana izany tsika fa mifantatsika aloha dia efa maro ny namono tena noho ny fity tsy tanteraka sy ny fity voarary. Nahitana izany avokoa maneran-tany fa nalaza indrindra teto Madagasikara tamin'izany dia le tany Tritriva. So ihany fa lavitry ny renivohitra Tritriva fa ratsy izany angamba. Ka tsy masakana ny sarety tsy ho an'ny sabotsy anefa izany Sika zany raha misy mandrara dia inona fanapa-kevitra raisinao? Tsy te hisairan'izany satria hatreto aloha tsika tsisy manakana.
Enao no asa fa iza moa mba sakana amin'izay hotiavin'ny foko e. Na raha sanatria misy aza tsy ho famono tena satria mino aho fa tsy hisy fiteo ambadiky ny fahafatesana. Ka aleo any zany ka fa sika koatry ny adala. Ka hita fa adalako. Enao rery meo aty aloha io gotibera lehibe io akaikinao io te hihinana indray aho mantsy. Ary ianao ty vao jerijery ako dia efa manaizana gotibera sahady a. Mbola mitady. Oka aloha sao dia tsy misy atao atsoatsy a. Why? Nahazo goti cadeau ray tapitrisa ariary sika. Voninahitra ka tsy takatra. Tena izy mariny ty. Mahafinaritra ery izy amin'ny fiainantsika ety an-tsaha ety ka. Madio ery ny rivotra. Mety izany mihitsy angamba na tsara vitanantsika. Ka nazahoantsika ilay goti cadeau bon d'achat 1 million d'ariary be teo. Efa hitako sahady ny entana tokony vidiana. Vary menaka, siramamy sola. Ao anaty rano koa zao misy trondro mpifankaty ohatra antsika dia mety izany ny tsy tiavako manjono satria tsy tantoko raha hoe ndray azoko dia mampalahelo ajanona rery any indray. Dia mahita vaovao hafa indray iziko. Raha tsy saina za koa zany ataonao toy izany. Mba sanatria avokosa e. Fa inona tokoa aloha nahatonga anao hitondra antsika aty e. Izany ve dia tsy takatrao e. Entiko handositra aty ianao angalariko. Dia tandre maro soatratra amin'izao fa solo misy zavatra tsy mampandra ny saiko aky tena tsy nahitako tory mihitsy. Dia tsy nahita tory? Fa misy inona? Mampitaitaina koa ianao zany ka? Tony aloha ianao e. Resaka mila fifantohana sy famakafanokana lalina manko ty ambarako ty. Dia sanatria ve dia misy ifandraisany mifankatiavantsika? Tantarao mihitsy aloha ka? Tsy izany fa nisy pôlisy tonga tato tamin'ny talata. Pôlisy? Aza taitaitra aloha ianao e. Enoy aloha. Eny ary tantarao fa efa miaino a. Nisy olona karohan'izay voasaringotra amina raharaha fangalarana tova sy fanolanana dia efa atoany koa ny sokajin-drasy ny diataniny ary mombamomba azy rehetra. Dia inona amin'izany zany ny antony tsy ahitanao toroka? Ka rehefa natao any ny test ADN dia mitovy amin'ny ianao e. Maninona tsara? Zany hoe ny tianao tenenina zany dia hoe mety ho raiko izany olon-dra tsy tadiavina izany na rahalahiko sanatria an'izany. Izay indrindra mba hanoloana n'ilay raha natao tamin'ny eny vola mantsy dia nagaga ihany satria voaporofo fa tsy zanany ianao. Tena tsy misy raha iraisana aminareo e. Tsy mitombony izany e. Sao dia ny fitaovanareo nefa ratsy ka mandainga. Tsy dia tsy efa indrona merina ny ary solo e. Zay vao nino. Mba olona iza loatra re ahy e. Sady tsy fantatro izany ny raiko. Dia zao koa hoe mbola tsy neno koa ny reniko. Fa vintaninona loatra ny vintako e. Ka aza maika miteny tahaka izany aloha ianao e. Any indrainao fa ny reninao no toa hoe efa maty anga. Iza ny raiko e? Iza fa mila fanazavana feno Tsy iny angamba ianao raha ilazako hoe ny rain'i Patrika ihany ny rainao. Ty loza lazainao ro mianta? Loza tokoa nefa izay ngeny marina e. Efa voavadibadiko sy eo am-pelantanako miporofo amin'izany. Dia mbola tia ihany ve ianao na dia efa fantatrao aza fa zanak'olon-doza tsy fankatarana ka toy izany Solo tsy miova ary tsy ova mandrakizay ny fitiavako anao. Fa raha ianao aloha no eo amin'ny toeraka e. Ka hitanao ilay rainao dia afeninao izy sa atolotra ao ampitandro filaminana. Fa hitanao anga? Aleo izy izaka ny eloka vita amin'ny fahasahaza ho azy zany e. Azo adino nefa fa
tsy veryndrainao izy a raha iray ihany a nokoriana ao anatinao sy ao anatiny. Jiromia na amboako na amboan'olona rehefa vandana de kary Zany toe-tsainao sy fahitsianao zany indrindra no mampaboa taminao. Volamena loatra ny fonao ao anatinao ao. Sambatra manana anao ka. efa neny volany reniko e tsy manana afa-tsizy sady efa tsy nahalala afa-tsizy raha teo. Aleo foko ionina amin'ny sy dadarabe raha sitraka ao ze azambara aminy akory zany. Rehefa sitraka ao de teloko hoe saingy isika no atanany marina tsipotra rehefa tonga ny fotoana. Toy ny tsirira anaty arefo tokoa mantsy ny marina ka tsy maty fa malazo. Ary toy ny vatam-balaparika raha tsy azo ny antso fararano de hita ny angady lohataona. Fa oka mba tsy tsika fotsiny ny fototra mipoirany Eny ake na izany aza de misy marina tsy maintsy karointsika ihany a. fa maninona raha adaboka ho asan'ny polisy any zany fa inona koa ny vakiana aloha amin'izany Ka tsy maintsy manao izay vitako ihany mba tsy hanankona ny marina sao mba soan'ny hafa zany e. Fisaka ny marina e ka mila fikirizana sy fandavan-tena. Ie sady mila fifanampiana sao zany no anadinana any aparany any e. Taloha ela be tany io teny amin'ny toerana iray teny amin'ny abakabaka teny dia nisy mpanao biscuit lehibe iray mitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biscuit lafatra indrindra eto tany. Nokaliny ary natambany avokoa ireo akora tena tsara indrindra hitany. Dia teo ny andohan'ny Gouty Beurre sy ny Gouty Lait izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe na ny ankizy-kafo. Gouty Beurre sy Gouty Lait ankafisy ilay fahaiza-manao tsy manan-tsahala. Gouty mamy eriny anio. Gouty, lay biscuit ankafizako ny Saint-Valentin nanolotra ho anao teo. Tritrivatsika tantara mitoy nosoratany Nariel. Novelominy Gina Christophe Labeage manana Nzaka Randry niaraka tamin'ny Vony sy Clara. Nandray feo Hérode Razafindrazaka. Nandrindra ny lafin'ny teknika Zo Armanana. Nana Tontosa Tapaporoana. Mbola itoy